Noho ianao dia mifandray amin'ny fety izay atao hoe nankalazatsika tamin'ny faran'ny herinandro teo dia tsy inona izay fa ny Pentekoty. Inona no tena mahatonga ny fetin'ny Pentekoty raha ny fahafantarantsika azy ny valin'izay sy ny fanazavana no entina ao anatiny ity fanadihadiana hoentin'ny isaon'ny andro enerina sy kasa mbola mananty. Inona zavatra nitranga tamin'ny Pentekoty? Ny latsahan'ny Fanahy Masina tamin'ny mpianatra. Inona moa? Fetin'ny Pentekoty le ohatran'ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra. Ny ankalazaina rehefa fetin'ny Pentekoty dia nandatsahan'i Jesosy ao Fanahy Masina tamin'ireo mpianany. Fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra. Filatsahan'ny Fanahy Masina avy any an-danitra. Nakaheran'ireo apôstôly tamin'i Jesosy niakatra tany an-danitra. Fiakaran'ny Jesosy Kristy ngambany izay. Fahatsiarovana ny inona moa? Fahatsiarovana ny fiakaran'i Jesosy. Kalazaina ny afiarahan'i Jesosy. Mankalaza ny nandatsahan'i Jesosy ny Fanahy Masina tamin'ny mpianatra. Fetin'ny Pentekoty. Ohatran sy delina amin'izay loatra ka. Ny anahy aloha ny ankalazana dia ny any am-piangonana ny Pentekoty. Fa inona moa nitranga tamin'io Pentekoty io, madama? Inona izany no lazaina an'ilay izy re? Fahatsiarovana ny inona izany ny Pentekoty, fahatsiarovana ny olo-masina. So hoana? Ankalazaitsika Andriamanitra satria Andriamanitra nazo sy nitahiry antsika. Ohatran'ny tsy haiko za. Rehefa Pentekoty tsy fantatra. Rehefa Pentekoty ankalazaina daholo ny ankizy kely mianatra voalazan'ny komi mombamomba ny resaka fiangonana mopera ino ty izy teo Pentekoty izay katolika. Ny ankalazaina rehefa fetin'ny Pentekoty miankina amin'ny samy tsirairay ihany fa samy mankalaza an'izay ankalazaina. Misy mijery fety zao dia misy mandeha amin'ny fianakaviana sasany ohatr'izany. Eny ary araka ny nanarahantsika ny hevitr'ireo olona rehetra izay sendrantsika teo maro be ihany ireo nahita izay hoe fankalazana inona no ankalazaina rehefa fetin'ny Pentekoty izay. Mba azontsika valiteny misimisy makasika izany ary dia nanantona ny pastera eto anivon'ny fiangonana pentekotista mitambatra eto ampandrana izay izy ireo moa izay hitondra fanazavana makasika izany. Miara-panao pastera. Amin'ny anaran'i Jesosy tokoa ary mankasitraka anareo tonga eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao. Ny fantaniako pastera hoe ny ainga avy amin'izay hoe fankalazana ny Pentekoty izay ve no namoronana ny fiangonana pentekotista mitambatra. Eny tompoko tena mazava be mihitsy ary mazava ho azy fa tamin'izay mihitsy no namoronana izany anarany hoe pentekotista mitambatra izay. Ka le Pentekosta mantsy dia ny pentekotista mantsy dia fitambaran'ireo olona izay mino ny firotsahan'ny Fanahy Masina. Dia tamin'ny fotoana io zany nandraisan'ny 20 Fanahy Masina tao amin'ny efitrano ambony tamin'ny andron'ny apôstôly. Dia hatramin'izao zany izay pentekotista mitambatra dia mbola mino fa mirotsaka foana zany ny Fanahy Masina hatramin'izao ary na dia efa vita ary ny andro Pentekosta dia mbola mirotsaka foana io Fanahy Masina io ho an'ny olona rehetra ary zarazarain'i Jesosy izy io ho an'izay mangetaheta. Tsara zavana ngamba pastera hoe inona marina moa zavantranga tamin'io Pentekoty io dia inona zany le tena ankalazaintsika. Ya, ny zavatra nitranga tamin'io Pentekosta io dia araka ny nisy faminaniana tamin'ny Joël. Amin'ny Joël zany nisy faminaniana hoe amin'ny andro farany androtsahako ny fanahiko Jehovah amin'ny nofo rehetra. Dia nanomboka tamin'ny andro Pentekosta io zany nirotsahan' le Fanahy Masina tamin'izy 20 araka ny voalazako teo dia voalazan'ny Sotra Masina fa rehefa nirotsaka tamin'izy ireo ny Fanahy Masina dia niara-ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa tsy fantatra izy ireo tamin'ny fotoana io. Izy 20 mihitsy no nandray an'izay Fanahy Masina izay.
Izavo moa zany pastera roapolo amby zato mianadario satria ny fantatritsika zany hoe hatramin'izay ny hoe nilatsa ny fanamasina tamin'ny mpianany 12 lahy. Reo roapolo amby zato mianadario zany a tao anatin'ny apôstôly, tao anatin'ny mpianatra sasany. Dia ary tao anatiny koa i Maria renin'i Jesosy. Ya, dia i Maria zany a tena olona pentekotista koa izy. Andray fanamasina. Dia reo apôstôly 12 dia reo mpianatra maro tamin'izany fotoana izany. Fa roapolo amby zato nisany a tao amin'ny efitrano ambony. Misaotra ny pastera ary nitondra izay fanazavana misimisy izay antenena fa nitondra fahalalana ho antsika rehetra tany an-tokantrano ihany koa mametraka ny veloma maro amin'ny manaraka indray. Mankasitraka tompoko Jesosy ny hitanareo hitany any manjery misy anareo vavaka anareo mba ho ampiasain'ny tompo amin'ny asany mankasitraka indrindra tompoko.